Ivadika eo amin'ny taranja n'olon-tokana aisika ny marathon international de Tana no anomboantsika izany izay isan'ny nandrasan'ny marany koa tamin'ity maraina ity ka dia ilay teratany Keniana tokana no nahazo ny larana voalohany izay niditra malalaka tsy nisy mpanelingella tao anatiny izany azakazaka izany hatrany amboalohany ka hatramin'ny farany dia ity Keniana ity nitarika ny azakazaka. Niditra malalaka nahazo ny larana voalohany tsy nisy nanelingella Isami Kipkorir teratany Keniana teo amin'ny marathon international de Tana andiany fa 420 izay nitotsaina ateto amin'ny tanàn'Antananarivo. Roa 420 minitra 420 sekondra no namitany ny 270 faingo 570 kilometatra ka niombizonany ny medaly volamena. Teo amin'ny larana faharoa no nisy ny mpiazakazaka malagasy tamin'ny alalan'ny ajany Irinandreparany 2:20 minitra 7 sekondra. Rakotomalala Jean Delacroix avy any Antsirabe no nandrombaka ny larana fahatelo 2:30 minitra 7 sekondra. Raha ny fizotry ny faninanana dia tetsy Mahamasina dia efa anisitaka ny peloton ilay teratany Keniana hatrany amboalohany ka hatramin'ny farany dia Kipkorir no nitondra ny azakazaka. TCP Flo Iazo Nandavamamby iny dia mbola Ihaja sy Prospera no nanaraka ilay Keniana izay nisy elanelana teo amin'ny 100 metatra teo. Nanomboka teny midigy izay azo nanosipatrana dia Fulgence sy Jean Delacroix avy any Antsirabe indray no nanenjika ilay Keniana izay niazakazaka irery tsy nisy tahotra. Fandalovana teto Antanimena izay efa nanakaiky ny 520 kilometatra Iazo anakoron-drano iny dia Jean Delacroix irery sisa no nanakaiky ilay Keniana izay nisy elanelana teo amin'ny 200 metatra. Fulgence no nanaraka azy. Mbola tany amin'ny larana faha-efatra tany no nisy any ajany Irinandreparany. Saya waktu mentai-tai nak cocok ni satu nak. Tetsakazo manga nahazo any Boulevard de l'Europe iny dia efa nalalaka ny lalan'ilay teratany Keniana ho any amin'ny fandresena. Ya, ya,
Hatreny amin'ny 67 hektara dia mbola izany dia Lakroatra no ny tanàny Larana faharoa. Teny amin'ny Senamma no tapitra tanteraka ny mpiazakazaka avy any Antsirabe ity ka dia mora foana ho an'ny Ajanirina Andriapara no niditra teo amin'ny Larana faharoa taorian'ny Lakenianina. Dia dia mas vatany ya. Yo vatany ya. Yo lala zay. Aduh dia lela. Aduh mewa. Aduh mewa sama di mana lah. Coba lagi. Mpiazakazaka miisa 70 no nanjara tamin'ity andiany fa 420 tamin'ny marathon international de Tana ity. Tamin'ny ankapobeny dia tsy tomombana ara-dalàna ny fikarakarana indrindra ny fitandrona ny fifamezivezen'ireo fiara tamin'ity androany ity. Ireo nitarika ny azakazaka tany amin'ny lalana voalohany ihany no voaro fa ny taty aoriana rehetra dia samy ny azakazaka niaraka tamin'ny fiarakodia avokoa.